miarabantsika rehetra manaraka ty orinantsary andiany fa enina mikasika atsika lehilahy ty nisy toja-voajanahary anankitelo no nyresantsika tao anatin'ny fandarana mikasika ny lehilahy dia ny voalohany tamin'ireny resantsika dia mikasika ny hoe ny toetra voajanahary lehilahy zay tia mitrandraka efa vita ny video mikasika an'izany. Eo ihany koa ny toetra voajanahary ny lehilahy izay manimbolo, zany hoe voasariky ny fofona tsy reny orona dia lasa mitagataga etseroa manoloana ny vehivavy. Ny fahatelo dia ny toetra voajanahary mampirafy na ilay atao hoe nature polygame. Taorina zay ihany koa tsika dia nyresaka ny atao hoe crise manasa-piainana, zany hoe ny lehilahy eo anelanelany 7-10 taona eo zany tratran'ilay atao hoe manasa-piainana, satria araka ny fantatra dia manodididina 20 taona ny faharetan'ny fiainantsika zanak'olombelona ka ny 70 taona zany no manasaka azy. Misy toetra be da be koa mipoitra eo ary iny ilay atao hoe crise. Ny fandarana fahadimy dia nyresantsika mikasika ny atao hoe ny toetra sy ny ataontsika hoe avon'ny fiainana tokony takinantsika lehilahy isaky ny 10 taona. Dia nyresahana tamin'izay hoe raha lehilahy ianao dia misy dingana tokony tratrarinao anatin'ny 10 taona, 20 taona, 30 taona, 70 taona, 50 taona, 80 taona. Zay ny resantsika farany. Fa amin'ity an'ity indray dia resaka mikasika ny atao hoe lehilahy manambady anankiroa na atao hoe resaka mpangalabadin'olona. Zay nga manao azy ilazana azy satria dia tsy vitsy isika lehilahy no tsy mahafehy an'io toetra voajanahary io ka tsy mahafehy zany ny tenantsika manoloana ny fakapanahy maro isan-karazany. Iresaka tsika mikasika ny atao hoe mangalabadin'olona tsy vitsy osy za teo betsaka ny lehilahy na dia efa manambady amanjanaka zao ary dia mbola misy vady kely ihany ivelan'ny trano ary ny akamaroan'izy ireny ary moa dia tena iterahany mihitsy. Zay zany zava-misy amin'izao fotoana zao ka nisy zany ny fanadihadiana nataoko manokana mikasika azy ireny izay fampizarako amintsika eto. Manana namana tovavy tsara tarehibe mihitsy izy miaraka amin'ny vadin'olona dia za moa miteny azy zany manamana hoe sao dia mba tsy mety io zavatra ataondry io dia mety aminy le izy satria mahazo voly izy, mahazo tolotolotra madinidinika izy, telefona, ordinateur sy zavatra madinidinika dia mahazo fitiavana be koa izy araka ny fitantarany. Indray andro anefa nanana olana izy le vadin'olona miaraka aminy dia lasa izy nanantona anahy dia inona ny zavatra nataony nalainy ilay finday dia osy izy hoe tena ho alaiko barako any vady mihitsy iny fefa ni-enregistreko ato daholo ny resaka rehetra ka izy rehefa mampiaraka aty zany dia enregistré daholo ny resaka sy nyrediredi-le lehilahy izay miaraka aminy ao daholo ny teny mamy ny fampanantenana sy ny rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra. Haivy ohatra zany resaka ifanaovanareo rehefa le mandeha mampiaraka iny reo ozy izy enregistré ato daholo ozy izy ary nampaninony anahy ay leso nantsoako tamin'izay hoe zay ny zava-misy dia fantatro moa le lehilahy io dia nanomboka nijery anazy sy fiaina tokantranony. Ohatra ny nahaliana anahy le expérience nataon'le namako dia mba nanao koa lasa naka vehivavy anankiray miaraka amin'ny vadin'olona dia zao ny zavatra nyteneniko taminy hoe enregistré eo ny resaka reo rehefa lay mampiaraka iny fa mba tiako ianona hoe ohatrohatra aniza ny firesaky reny lehilahy reny rehefa manao sipa ivelan'ny trano. Eny arosy izy le namako teny enregistreny dia gaga fa tsy mitovy lay enregistrement tamin'ny voalohany sy lay enregistrement an'ilay olona anankiray. Lay namako teo aloha rehefa miaraka aminy zany le vadin'olona dia tsy miteny afa tsy teny mpitiavana izy sy fanatsarana an'ilay sipany, zany hoe le vehivavy miaraka aminy tsaratsarainy foana tsara tarehibe ndry je t'aime orokoroana volondry tiako ny masondry tiako ny orondry tsy manao fa tsy mitanisa fitiavana izy amin'ilay sipany. Le anankiray indray rehefa nianoko zany le fandraisam-peo miafina natao dia zavatra ataony tsy manao fa tsy mifanaratsiana vadiny izy hoe nanenina niaraka tamin'le rafotsy ny ohatriny kipy niaraka taminy misy karazana vie privé mihitsy ary teneniny hoe tsopoko amindrio fa zange tsy vierge iny niaraka tamiko inge ohatra zao fakon'olona sy rehetrarehetra fanaratsiana.
ny anankiray a lehilahy manao sipa izy a midoka le sipa foana ny ataony rehefa mifanena zareo ny anankiray indray lehilahy manao sipa izy a mana ratsy mivadiny foana no ataony rehefa nijereko ary a nantonoko akaiko hoe manao hoana ny fiainan'ireo lehilahy reo miaraka mivadiny a de zao ny fehi-kevitra sy tsoa-kevitra azo ambara ny lehilahy anankiray zany rehefa manao sipa ivelan'ny tranony ka fandokandokafana n'lay sipany foana no ataony mandritra fampiarahana any amin'ny toerana misy azy de lasa mitondra fitiavana be koa izy a tonga ao an-trano satria na le vadiny ary gaga hoe isaky ny avy mampiaraka izy zay tsy fantany vadiny akory de lasa mitondra fitiavana be ao an-trano zany hoe nokoloany fitiavana ny fony sy ny sainy sy ny fanahiny ka navita ary ny resaka nataony tamin'ilay sipany tany ivelan'ny trano de zay fitiavana be zay ihany koa no netiny nakao an-trano tamin'ny vadiny de lasa tia be eny koa ny vadiny anaronany an'ilay adalàna toetra na lehilahy zay ny anankiray indray a zay tsy nanao afa-tsy ny nanaratsy ny vadiny rehefa miaraka amin'ilay sipany tsy nanao afa-tsy ny nanafokafoka n'ilay vadiny sy nanao zinona ny tantara rehetra ary nanatsokafona ny zavatra miafina indrindra rehefa tonga ao-trano izy a lasa maherisetra be a io lehilahy io vo eo atokonana izy de efa mibetroka satria maninona nokoloany fankahalana sy afinafina tao anatiny ka lasa masika be amin'ny vadiny izy rehefa tonga ao-trano tsy vitsy a ny lehilahy zany a no miaraka amina vehivavy miteraka any ivelany any mihitsy aza ny akamarony a rehefa tsy mahafehy an'lay toetra voajanahary a de lay natura polygame zay fandresantsika tamin'ny video larana fahatelo eto a de atsidy kely fa matetika moa zany ny zavatra rehetra misy ny fiafarany tranga anaky telo ngamany tena matety mitrangy ianareo vehivavy a rehefa miaraka amina vadin'olona izao ny zavatra mety hitranga rainareo na rebirebeny fotsiny maty kany kely mahazo telefona kely mahazo ordinateur kely mahazo fitafina mahazo lamody mahazo kojakoja isan-karazany fa tirahanareo rehefa avy eo ary tsy vitsy a ary efa miporofony tantara maro fa rehefa hitany am'izay nareo fa bevoka na hoe mitondra kitra de elany moramora am'izay tsy vitsy ny vehivavy a miteraka tsy manambady kanefa ny rainy miriaria etseroa tantara zany a zava-misy zany misy nay sokady sasany a ho an'ireo lehilahy zay manao vady kely any ivelan'ny trano de ny zavatra ataony a rehefa bevoka le vady kely any ivelan'ny trano de eo am'izay izy a mitady lalana rehetra afahana mamelona an'ilay ankona ny ara-dalàna sy lay vady kely ny tany ivelan'ny trano miezaka izy mitady vola de miatsy vatsiana de miatsy eo ihany tazomin'eo ihany de reny le natao malagasy hoe aza manao ohatra mibloky omamboatseva ka sady mamy miatsy no finy aroa ary am'izay tranga zay matetika tsy zaza ray no azony amboarina amin'ilay vehivavy any ivelany tokantranona fa matetika roa na telo satria bloky la omamboatseva izy a ka sady mamy miatsy no finy aroa roa zay tranga misy zany a ary tsy vitsy ny sasandray ary no rehefa maty mihitsy le ranga zay vao mipotra valy le zaza de eo mpitomanina amin'ilay ranga maty eo vao hoe fa zaza va izy io zanaka izy io misy malalany io ve tsika sy ny sisa sy ny sisa bloky la omamboatseva regny ny fahatelo farany a lehilahy marivo salosana ny zava-misy a dia rehefa bevoka ilay vady kely tany ivelan'ny tokantrano de le tokantrano no ravany lasa izy mandeha ary any am'ilay vady kely izy no mifatratra simba lay tokantrano izay niainana nandritry ny taona maro ny fiarina zay niainana nandritry ny taona maro ary ny sasany azy na de efa lehilahy lehibe ary a de mbola mitetitetiky ny anao fisarahana ihany na divorce mba hahafahan'ilay vady kely misitraka ny anjara fananana zay lohariny izy mivady zay efa ara-dalàna tsy vitsy zany a fa betsaka ary tantara misy ny fandarana fahenina nresantsika teto de le atao hoe mangala vadin'olona ny tena marina de ny lehilahy no mandeha mikoty an'ilay vehivavy fa tsy lay vehivavy no mangalatra azy fa ny kolotsainantsika kosa nefa matetika de miaro ny lehilahy ohatra hoe lehilahy kapay tsy hitafery ka raha samy manao adalàna ny lasy ny vavy ny vehivavy mitondra kitra fa ny lehilahy kosa
verina miriary sy mirijarija amin'ny maha izy azy atrany. Ny kolotsaintsika koa mametraka hoe ny lehilahy tsy mba ratsy ka ninonina adalàna ataon'lay lehilahy de am'izay fotoana zay voaro ny fiarahamonina sy ny kolotsaina izy fa na misy lehilahy tratra mampiaraka zao ary tratra ny fianakaviany vadiny de ny zavatra misy ilay lehilahy tsy kitiana fa kosa ilay vehivavy no saritany izy mianakavy fa nangala badin'olona fa lehilahy kosa afaka madidio na de izy ary no nanadala an'iny vehivavy iny. Voaro ny kolotsaina ny lehilahy am'izay fotoana izay. Mpangala badin'olona zay no hitsarantsika an'ireo vehivavy zay miaraka amin'ny lehilahy efa manambady. Fandarana manarakatsika iresaka bebe kokoa mikasika ny kolotsaina sy ny sotoavina mikasika an'izay hoe lehilahy manambady maro izay. Makasitraka indrindra.